Elato plasy tokovavy araka ny feo famantarana sy ny dokam-barotra hitantsika teto amin'ny fahitalavitra dia vahiny lehibe no manakaja no resitsika eto amin'ny fandarana atrika manokana mety alatsinainy alina ity fotoam-bita moa izy tika dia tafiarakelytsika menakavy amin'ity Takariva ity Andriamatoa Dady Herinihena ty Asolofomanga filohan'ny délégation ty eto amin'ny fitantanana tanàna Mahajanga no filohan'ny taré généraliny ihany koa ty orinasa mitserasera hitantsika mijoro ara-dalàna eto andrenivohitra boina ity miarabanao tompoko amin'izao fivaniana manokana eto amin'ny fahitalavitra zao. Miarabanao Crépin ary miaraban'ireo vahoaka Mahajanga rehetra zay miandry fatratra ity fandarana ity miaraban'izy ireo tratrin'ny taona vaovao ihany koa. Eny ary resaka politika atsika amin'ny fiandohana ity satria dia raha ny saiko dia folo taona latsaka kely zany hoe 7 taona eo no niainanao no manosanao tao anatin'ny sehatra politika teto amin'ny firenena zay rehetrarehetra zany fa teto Mahajanga no tena nahitananao bebe kokoa tao anatin'izany. Mana politika Andriamatoa Dady Andriamatoa PDS inona ny tena zavatra niainana tamin'izany fotoana ny mangidy indrindrandrindra ny tsara ihany koa ao anatin'ny zavatra anankiray atao tsy maintsy misy ihany koa ny mamy raha fitintsika fohifohy inona ny tena zava-niainanao nandritra an'izay 7 taona katroka zay. Mialohan'ny amalitsika an'izay fantanizay Crépin raha sitraka ao dia mitondra teny fampiononana ho an'ny président ny conseil municipal latsy ny be no tsy nahate eo ny tena fa dia mirary koa raha mirary ny iononan'izy ireo tamin'ny nalasany ireny mitondra teny fampiononana koa ny Tantely Vandrianina zay namoy indrainy ary amin'ny anaran'ny RTN sy amin'ny anaranay mivady menakavy kely manokana no toindranay an'izany teny fampiononana ho anareo zay tapaka sy namana nandao ny olo tianareo izany. 7 taona tokoa 7 taona mahery kely eo nalala mahery kely no nanaovana politika satria raha vao miditra ao anatina sehatra toy ny commune ianao dia dikan'izany ampanao politika avy hatrany na inona ny entinao ilazana azy rehefa nalaina ny asa ianao amin'ny alalan'ny anarana natolotra ny olona dia mpanao politika ianao zay mo azadiny fa ny hevitra ny hoe politika dia mitantana ville mitantana tanàna iray dikan'izany raha mitantana ianao dia mpanao politika avy hatrany. 7 taona nisy ny mangidy ary nisy ny mamy ao anisany zany mangidy zany angamba no ho tantarako voalohany dia ny raharaha tribunaly zay ny anjady taminay tamin'ny fotoana na vice PDS anahako tantara lavabe eo izy io samy amin'ny fomba firesan'ny olona rehetrarehetra ary niniko tsy ndresana nandritra ny fotoana maro fa zao vao mba hitondra fanazavana kely mikasika an'izany satria efa sitrana ny fery efa manomboka maina ny ratra rehetrarehetra ka nakitikitiany olona raha le izy dia tsy atahorako verina ho baitso satria efa mahita ny foko sy ny saina menakavy sitrana ao anatin'ilay izy. Raha miresaka ny raharaha tribunaly izay anaovan'olona resabe iny dia malahelo satria tsy zavatra tao anatin'ny eritreritry ny saina ny tena tsy zavatra ny eritreretina ary tsy zavatra natao fa akasiparana nentin'olona anaovana sabotage ny tena satria angamba zandry kely mba tian'ilay tanàna marina ny tena tamin'izany fotoana zany na koa hoe zandry kely metsiketsika na koa hoe zandry izay atahoran'ny hafa sao andingana azy eo amin'ny sehatry ny raharaha politika. Tsoriko aminareo fa tamin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana dia ohatran'olona normala tsy izy asa loha mihitsy satria nazava ny tao anaty-tsaiko za tsy isy ratsy nataoko ary tamin'ny fiainako tsy mbola nisy fotoana zay nangatahana tambiny tamin'olona zany tamin'ny fanaovana zavatra dia nadio tsy nieritreritra nenenina. Rehefa voaka ny valy fanadihadiana teo no somary lasa saina kely tamin'ilay izy ary ny afara tamin'ny fanina tanteraka satria tsy niaraka ny eritreretiko ny zavatra niseho tsy manome tsy nizaniza tamin'ilay izy satria rehefa naka ny taratasy rehetra tany amin'ny tribunaly ny mpisolo vava dia nahita fa fenosoka tao anatin'ilay zany hoe taratasy sosoka no nalefan'ny olona tany amin'ny fitsarana ary taratasy sosoka mba hoentina atonga ny vesatra rehetrarehetra ho aty amiko
tsy anomezako tsiny rehetrarehetra hoa zany satria zay ny atao hoe politika tsy maintsy mandalo am'ireny ianao rehefa tianao politika ary tsy ampafiry nahazo andro mandelahy tsy ampafiry ny nahazo andreo mpanao politika be dabe ny nahazo ay zay ny atao hoe manao politika crépin dia nozakaina le izy ary niezaka hatrany nitraka sy niezaka hatrany anao tsaratsara kokoa mihoatra ny teo tondra lesona izy ireny na fanantandrina bebe kokoa eo amin'ny asa-panjakana satria ny asa-panjakana tsy ananakavana ny rehetrarehetra hitanao a dia tebiteby ho anao foana indraindray a de me any am'ireny olona miteny hoe tsy hitako manko izy fa ialako tsiny be dabe fa raha hitako io de tsy nalefako io ny asa-panjakana tompoko tsy afaka ataonao ohatran'izany hoe tsy hitako manko izy iny fa rehefa eo aminao le izy de tompona ndraikitra feony ianao eo amin'ny soni rehetrarehetra izay ataonao ingeza be iny ary nymarika betabe tao aminay mianakavy izy teo am'ireo mpiaraka tamiko ary anisany alahelo zavatra nampalahelo tamin'ny sehatra politika teo ihany keo ny faresena tamin'ny fividianana ngeza be zay nakivy kely ny tena nakivy ny mpiaraka amin'ny tena ihany keo ary navelom-pantanina ny olona maro hoe nanaoana no lasa toy iny no voaka mpividianana teo amin'ny tanàna Mahajanga tsy ambaratelo ngeza be izy iny zay tsy ambaratelo manomboka mivoaka ihany crépin satria rehefa teo arina de manomboka kivy ny ariavy an-daniny de manomboka miresaka de haintena fakay ny zavatra be dabe zay tsy nieritreretiny tena fa nandalo tamin'ireny fotoana fividianana reny tsy natao makivy ihany keo zany fa de zao atsika miresaka politika atsika androany ary iresaka politika bebe kokoa atsika androany zay ny zavatra nampalahelo santionany reny fa be dabe ihany lay izy fa reny no tena nanamarika ny fiainana politika koa tao anatin'ny fotoana zay fa nafaly de ny voalohany a navitako nandony ka raha mampiasa ny commune raha volana fotsiny taorianany tantanako ny tanàna ny Mahajanga sy volana tamin'izany crépin tonga ianao voatendry ny soloan'ny PDS nde Sylvain tamin'izany fotoana zany inona ny zavatra nidirana tao nanahoana ny kitapomolan'ny commune inona ny zavatra niainana commune fahity mpiasa tsy afaka terena satria tsy mandreka rano ary matsiary tena hoe ahoana ary anaovana an'ity fa isorana Andriamanitra ray volana ny tondrana fotsiny de nahita karama 3 volana zahay kay le commune tsy de hoe tsy hay kay le mpiasa ny commune moa tena marina kokoa tsy de hoe tsy malala ny tokony ataony fa nila taritina ny tsaratsara kokoa izy de nazaona an'izay vokatra zay io 6 volana io tsy tarazo tamin'ny PDS nde Sylvain fotsiny akory fa tarazo mialohany nde Sylvain PDS nde Sylvain taty amin'ny maire nirina izy tokony eo amin'ny 4 bolana na 5 volana teo de efa nymonmonina ny mpiasa nisy mafimafy ny politika tamin'izany ary be dabe reo olona tompona andraikitra tamin'izany ka natonga ny maire nirina zay tsy nasorona fa nametra-pialana préciseko tsara zay tsy nasorona ny maire nirina fa nametra-pialana izy satria mafana be lay ady izy anefa ny am'zoko be nirina azy tsy de olona tia raorao ary isorako izy tamin'izay dia nanapa-kevitra izy ny ametra-pialana aloha za rangama ametra-pialana fa aleo an'ny hafa ny fitantanana commune akory ny agaganay monsieur Crépin tamin'izany gaga daholo namana rehetrarehetra satria ao amin'ny lalàna mife ny commune urbaine dia rehefa nametra-pialana le maire dia ao anatin'ny fotoana fohy no misy maire par intérim fa avy eo tonga de mivadika PDS nandeha ny herintaona tsy mety lasa PDS fa maire par intérim de nankina fampanontany rehetrarehetra fa ahoana raha ty fa ahoana raha ty fa ndika andalana zany zay nekeny rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany tao anatin'io herintaona io lay maire intérim lasa nanendry maire adjoint izy tsy voafidy nanendry maire adjoint vo maiky agaga tsara moa ny fifandraisana lay maire intérim zay be ny tanàna am'izao tamin'izany de nahazo fanampiana 3 volana voalohany tamin'ny fitondram-panjakana izy rehefa azo lefa 3 volana de lefa azo rangaha fa io zany mety
tamin'izany tena tary amin'ny lavoirie tary directeur dia mitaonany izy eo fa mba fa misy telo volana fa le faso ataovy zay atonga ny zavatra ty andeha diovy ny tanàna diovy ohatran'izao tapitra ny telo volana me mitombo foana lay trosany commune raha nanantena fanjakana fa mba iamaivana le satria mba nisy zavatra kely le voamaika any tombo ary ny mbola nomena fanampiana indray-pandeha roa volana fanampiana 5 volana be zao zany no azony mpitantana tamin'izany tsy mety mihena le trosany commune fa voamaika ohatrany hoe metara foana ilay fandoavana karama fanjakana ary tsy manome tsiny ny fanjakana raha tamin'izany raha nampitsahana n'ilay maire par intérim fa nanolotra PDS dia ny PDS ndia Sylvain no nitantana ny commune urbaine Mahajanga. Zay zavatra zay no anisan'ny nahafaly Crépin tamin'ny fitantanana commune dia ny fafako nandoa ny karama mampiasa 2 volana dia efa afaka nandoa teo amin'ny 3 volana teo ny karama mampiasa commune. Teo ihany koa ny fahavitandreo fotodrafitrasa be da be teto amin'ny tanàna ny Mahajanga anisan'ny nahafaly satria hoe fotoana fohy hitantanana dia nisokatra avokoa ny lalana rehetrarehetra afana manao zavatra ho an'ilay tanàna ny tena mampime any lay olona miteny hoe tsisy tompo Mahajanga aza Crépin tany ambony tany misy tany tsisy tompony makany Chicago anao misy tompony Chicago makao Fianarantsoa misy manina rehefa eto Mahajanga dia tsisy tompony Mahajanga za dia ampanatretena ny tenenako an'izany fa za mahasamy laza hoe za dia tompony Mahajanga satria za zanako Mahajanga ary tsy mana toerana andehanana afaka ohatran'ny Mahajanga zay ny nahafaly afaka nanao soa ho an'ilay tanàna zay tanàna ny tena hany tanàna ny tena amin'ity didy zay napetraka Andriamanitra amin'ny teny tena izay roa lehibe zay dia nanamarika ny setra politika nandalovako zany hoe nisy ny farisena nisy ny fipetrahana tamin'ny tany fa nisy ihany koa ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra nanampiana ny tena tamin'izany fitantanana ny commune urbaine Mahajanga zany. PDS ianao navita zavatra be dibe araka nolazaina teo mbola misy ihany sary rehefa aveo avoakantsika fa nanahoana fomba nahavitana an'izany nisy ve ny fitadiavana mpiara-miombonantoka tany ivelany sa hoe Andriamatodadino voaten'ny PDS dia ifa misokatra ho an'ny commune Mahajanga ny kitapo mbola mpanjakana mbola vice PDS dia efa nanomboka ny tady hoe ahoana ny afahana manatsara anty tanàna Mahajanga ty be da be ny namana tamin'izany natonina ary rehetrarehetra dia nanaiky daholo ke mety zany projet zany ny tena zava-dehibe tamin'ilay izy dia hoe projet misy retombé misy fiatraikany sy valeur ajoutée misy zavatra tambirina amin'ny vahoaka ilay projet fa ndao hifanampiana dia ho ataontsika ilay izy hafainao no mitarika azy. Resaka commune ianao teo mpiasan'ny commune misy sary ampahany amin'izay ezaka zay hoe tsika anaporofona izay zavatra nilazainao zay marina sa lainga ho an'ny mpiasan'ny commune tokoa izay zavanitranga zay ohatrika ny technicien na mety tsy ampoizinao ihany ty sary ty fa nangonona teto Mahajanga izy ty dia oratsika ary zay zava-dehibe tena goavana ankoatran'izay dia ny fahazoam-piasa ny karama 3 volana Oktobra, Novambra, Desambra zay hita fa tena ezaka dia ezaka tokoa avy amin'ny matoa PDS satria miara-mafantatra fa mbola fodofi ny fotoana tonany nefa dia tanteraka ihany le fanamby zay mipetraka ankehitriny hoe amitany karama ny mpiasa rehetrarehetra manam-potoana ny volana Desambra ka dia saon'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ary mbola manomtra amin'ny fotoana azy koa izay ny chef de service rehetrarehetra atao Mahajanga fa dia afa-po diavaka koa ny mpiasa atao amin'ny fotoana Mahajanga. Octobre et décembre 2014.
ampany tamin'ny sary nangony ny mpanao gazety tamin'izany fotoana zany ary dia mbola voatazona moa amin'izao fotoana zao manaprofo an'izay voalazanao zay fa miresaka anao commune miresakitsika commune mazava ho azy Beny Tanàna Andrea Tomanga Mokhtar Salim zao no eo resabe izy io nisy fotoana moa ny Beny Tanàna Mahajanga mifahitany zava-misy eto Mahajanga dia niakatra fahitalavitra izy mpanao gazety mampanao gazety azy dia rehefa miresaka ohatran'ireny zay tompona andraikitra voalohany fitantanana ny tanàna dia miezaka manangona ny vaovao ihany koa itsika teto amin'ny RTN tamin'ny alalan'ny mpanao gazety dia nanangona mpahantsary zay hoaratsika eto izy dia ho antaniko anao nge ny hevitra ao amin'izay fotoana zay hoe ahoana fahitanao an'ity horonan-tsary ty ary ny tena hoe condition na tonga lany teto Majunga satria ry za tamin'ireny ny propagande ny M3 TV ny tena nanao matraquage ny publicité ny candidat Mokhtar fa za raha marina mbola tsy dia fantatr'olona loatra fa ny fahatongavan'ny président Rajoelina teto tsy mety adinoko ary tena tantara mipetraka raha ny programme ny fitsenana azy tany Amborovia ary raha mahita moa président dia tena isorako manokana satria raha tsy tonga izy dia mety tsy ho lany aho satria rehefa nalana avy tamin'ny 2012 tsy ho maire intérimaire intsony za tsy nanao ohatran'ny sasany hoe nanokatra télé dia manao ataka hoe miala teo fa plasiko io za tsy nanao an'izay lasa aho raha ohatran'ny fataony RTN amin'izao fotoana tsoroko eto tsy mampalahelo raha zay no toe-tsaina iny ary ampanitsary kely ny tamin'ny fivaniana ny Beny Tanàna Mahajanga tamin'ny fahitalavitra rahavavy amin'ny ankapobeny dia hoe ianao no tena voaresaka tao amin'ny maha filohatale général nyty orinasy ty hoe ianao ihany koa no voalaza fa nanala azy tamin'izany fotoana zany satria ianao efa mitady ny toerana io ary mbola mitady ny toerana io amin'izao fotoana zao mbola nanangana nyty mbola miteny hoe mialao anao fa nitoerako io ahoana ny fahitanao an'izay ny faharoa dia hoe adversaire anao izy tamin'ny fifidianana nisaotra ny filohan'ny tetezamita ny Rajoelina izy fa raha tsy andry ny irena Rajoelina ny gadina teto Mahajanga dia tsy lany izy zay hevitra zay mba inona ny azonao andikanan'izay rehetrarehetra zay na malinan'izay ho an'nyvoaka Mahajanga ya tsy kabaro valiana angamba izy iny tsy hitovy amin'ilay salanitra dia mamaly lavabe amin'ny Facebook tsy ohatran'izay ny anaovantsika azy fa fomba fijeriny olona iny a tsy hanomezantsiny satria manana fomba fijeriny olona rehetrarehetra amin'ny politika fomba fiady daholo moa zany fa hoay manokana anie zany tsy adversaireko Mokhtar Salim ina moa ny aninjeko azy tsy lany izy raha tsy nisy amin'ny président tetezamita teo aloha Andry Rajoelina dikan'izany président tetezamita teo aloha Andry Rajoelina no adversaireko zay raha dikako le izy ary tsy vo zao izy no teny an'izany fa hatramin'izay dia matsapa foana hoe tsy raha boxa zany izy a dia poaplimo izy eo anatriako maivanamiko zany izy tsy olona natahorako ary tsy olona netretiko satria tsy fombiazana foana no nanentiny tao amin'ny commune urbaine Mahajanga meko fantaniana ray anao monsieur Crépin anao mpanao gazety misy zavatra tsara ve nentiny Beny Tanàna amin'izao fimenomenomana ne no entiny Beny Tanàna amin'izao amin'ny vahoaka asorina le olona manina amin'ny rasorina fa aiza ny toerana mindranao azy nandritra ny nananganantsika ny RTN dia mbola tsy niteny fanaratsiana tsika fa tatitra amin'ny zava-misy ozy izy tsika mpanao gazety tia ny zavatra nisy a dia iny tataritsy nisy an'izao indray nataony nisy an'izao indray nataony nisy an'izao indray nataony raha nandray azo adversaire Crépin dia tsy nanome sosokevitra ny adjoint-maire zay mikarakara ny finance eo zany adjoint-maire zany mbola velona azo antanina fa dia nyresaka amiko natoroko hevitra hitantanana ny fampidiram-bola amin'ny commune urbaine Mahajanga tsy miresaka monsieur Daniel ntsony raha nandray azo adversaire fa dia misy fotoana zay monsieur Daniel no miteny foana monsieur Daniel arao masy le ohatran'izao aza vela ho simba le ohatran'izao jerevy le ohatran'izao raha mahomby any reny tsy monsieur Daniel malaza fa ny Beny Tanàna ary tamin'ny fivoriana farany ny conseil municipal tamin'ny fivoriana voalohany tamin'ny herintaona dia namonjy ny fivoriana conseil municipal mba hitondra n'ilay traikefa kely ananako ho fanitsiana ny titibolan'ny commune nanitsy zao tsy mety zao tsy mety ary eo izy mivory eo amin'izah manitsy raisiny moa le izy tsara tsy raisiny io tsy very fa miverina atao amiko foana ary mipetraka atao amiko foana ary nytraikefa ananako ireny aho omeko ny zanako omeko izay olonafa mieritreritra ny tantana ny commune nanampy foana ary nankolaka zany na mivantana ho an'ny Beny Tanàna amin'ny madadi mpanao politika anako
fa nijanona krepé amin'ilay fanampiana rehefa tsapako fa manana toetsaina sady aikatra biany hiteny azy fa ho tenenika any hoe rancune manana lolopo ny be ny tanàna ahoana monsieur Crepin amin'ny fomba n'olombelo amin'ny fomba finoana dia ny andro ny ramadany eo amin'ny finoana silamo no andro masina indrindra volan'ny ramadany ary ao anatin'ny diny amin'ilay finoana islamo mihitsy dia rehefa tonga ny andro ny ramadany dia tsy maintsy mamela heloko ianao na manadino mangataka famelanana manadino ny ratsy nataon'olona taminao tamin'io fotoana andro voalohan'ny ramadany no nitory nitsangana eo amin'ny tribonaly ny be ny tanàna ilaza fa ratsy ianina sy ana sy ana satria nanao an'izao azy zay piso lany namany fa tsy olonafa raha mba olonafa koa dia mbola nety leferika an'le izy tao arinan'iny dia kivy tanteraka ity zalahy ty zany tena tsy azo ampina ary tsy afaka no ampina satria na izy tompony ary zany teny anao Crépin fa raha ohatra izy teo amin'ny fitsarana ny teny hoe za dia mamela heloko anao asemokely amin'ny mahasilamo ay sy amin'ny mampino silamo anao amin'izao fotoana ramadany zao dia tsy nieritreritra ny anao politika ntsony aho fa ny relationko rehetrarehetra ny fahaizako rehetrarehetra dia nomeko azy ho fanampiny hiatrehany no manaraka ao an-tanàna Mahajanga fa tahoarinan'iny tena resy lahatra hoe tsara tsy mety ty ary na ina no atao na ina no atao zany dia tsy tondra soa ho an'ilay tanàna mihitsy satria izy mihitsy no manidiny tenany ao amin'ilay eritreritrany sy izay eritreretina fa mety amin'ilay fitantanana tanànany Mahajanga somary nampalailo azy toetra zay ary natonga anahako tsy mivorontsony tamin'ny février conseil municipal satria tsy hitako tsony ny varany ahoana moa ny anampina olona izay tsy afaka ny oampina tsy manaiky an'ilay fakosa hoe satria simokely nanoananao tamin'ny fividianana dia miaro ny simokely anao amin'izay hevitra zay satria be ny tanàna fa lalako azy mihevitra fa manana ny rariny izy tamin'iny zavanitranga iny iny narary za tsy niteny hoe marana iny asimokely tsy any le discussion Crépin za tsy niteny mihitsy hoe marana iny asimokely fa lay finoana amampino azy no manery azy satria finoana iny ny finoana ny Andriamanitra izay farany ambony indrindra no manery azy ianao an'ilay zavatra tsy tokony ho ataony noho ny amin'izay finoana zay teo ny any no nakako an'ilay recul tsy lay hoe satria asimokely dia hoe diarovako raha marina ny azy zony tanteraka ny mitory zony ny manao ny rehetrarehetra fa lay fotoana n'ilay audience sy lay fihetsika nataony nandritra n'ilay jour de ramadan na lay andro ny fivadikana eo amin'ny finoana mihitsy no natonga akivy tama ka natonga aya somary ny sitaka kely tsisy hevitra tsody ho an'ny RTN indray araka n'le teniko teo tsy adversaire izy ary ny amin'ny politika tsy ho commune urbaine Mahajanga rery fa nandritra ny propagande Crépin teo ianao nahitan'izany dia nandovo vola tany amina 30 millions anoantsika tao amin'ny M3 TV rehefa nandoa 3 millions 30 millions tsika ny telo andro aorinany melohan'ny faradoboka dia nisy namana ny anjo atsika alaivo volanareo aterinay fa tsy afaka mandeha ato amin'ny M3 TV tsony ny tamtamanareo nalahelo ny namana rehetrarehetra tamin'izany ary kivy efa ahoana koa ary zany tsy hoe vola tsy voaloha dia atao ahoana moa fa zay zany dia nampitsiry ny ampo-po hoe ny tena nao politika ihany ny vahoaka manana zo afantatra feo hafa ihany koa fa tsy dia feo na tele anankiroa rery ihany dia andora nga mba hanangana tele na dia ratsaratsy ary hitanao tsara ny fitaovana atsika Crépin vao ny asa tena mampalahelo tapaka koa fa ataon'olona fitokikizana pardon kanefany tsy maintsy natao izy ireny mba ahafana mitondra feo hafa mitondra fijery hafa feo hafa sy fijery hafa no nentina fa nefany ny zana ihany koa ny ampafantatra ny zava-misy marina amin'ilay tanàna izay eritreretiny tena fa
misy antena ny teleravavy anakiroa efa miteniny tsara amin'ny foana raha mahita tsara moa reo maninona dia tsara zany mba anjaran'rareo fa itsika kosa dia mba miteny an'ireo fanapa-kevitra tsy mety raisiny eo amin'ny fitantanany komina tsy fanenjena zany ary tsy fanaratsiana zany fa kritika zay vazaha entina raha za tamin'ny toerany tadito crépin ry mitady an'izay olona zay a fa ela fa tsy mety hitako fandroany manararoatra voalan'ny PDS a dia nisy olona anankiray tamin'ny fandaharany teleravavy anankiray ny antso isy olona PDS tomobilinao tsara tena tsara ny anao personnel tamin'izay a sary teny no nentiny tsara fa jirevo misy mitete menaka ambany ao mba mijanona anao de mijanona de mijojo ambany jirevo menaka ambany ao najanako le chauffeur tex ajanoko ny tomobily leroa misy président ajanona saraiky to nijojo zany jery jereko tsisy ninino am'le ambany teo atonga saina teny anako izy io am'lay ditresiko amin'ny tanàna Mahajanga ok tsara zandry na tsy haiko na zoko zany na zandry tsara plasy misy anao fa nao azavarina amin'ny sezanao fa misy menaka maro mitete ambany ato lesona lehibe tamin'ny fiainako zay ary sorako tsy niraisiko ho fankalana na ratsy fa niraisiko fitiavana omeko ohatra koa anao crépin amin'ny asa zay nataontsika tentsika omba miboro hoe maty daholo ny jiro ahoana ny jiro miboro am'izao mirehitra daholo iny tahoarina ny teny nataontsika de miverina mirehitra le jiro ilaina zany le tsikera ataontsika sa tsy ilaina zany le tsikera ataontsika satria mitondra fanitsina ary tokony zay ny fandraisan'ilay mpitondra azy hoe ny tsikera ataony RTN de raisina mba ho fanitsina mitentsika etony amin'ny jiro any Fokotany crépin mpitantana ny tanàna mahafantatra tsara fa ny jiro any Fokotany de taratasy 50 vidina 50 de soniny ben'ny tanàna sy miampy soniny mpanolontsaina munisipaly de feno jiro ny tanàna ny Mahajanga satria renany de efa vola mipetraka ao amin'ny raha tsy diso raha tsy hoe voaniova voaingana fa misy an'ilay taxe alohantsika eo amin'ny vidin-jirotsika ny 8% iny de natao fandanina ary ny lay surtaxe ndray natao amin'ny fanintarana zany hoe tafiditra ao anatin'ny fandanina fampiretana jiro any amin'ny jirama any amin'ny jirama manoratra taratasy fotsiny ny ben'ny tanàna miaraka amin'ny délibération de alefa any amin'ny direction générale de miverina avy any de feno ampoule tsy mila vola mivoaka akoriny zany fa eo manamarina n'ilay teniny hoe amin'ny FB eto aly de miteny za dadino miteny fa tsy RTN hoe za aloha zay vao niafo je même matsendriky tsy rarahiko zay problème na insécurité tsy rarahiko zay problème na jiro tsy rarahiko zay problème ny vakitrano fa za misy garde du corps za misy basy zay avy zay mafy anafika anaka fa za de tsy ametaka jiro any aminareo zay tsisy jiro reo aveloanareo maizinany manaova cotisation olona efa sahirana crépin no mbola ampanaovinao cotisation ndray vidy jiro après azy za ve de flopé ary za eto crépin de gaga hoe sany ny manaratsy ny filoham-pirenena fa mba aiza ho aiza izy eo amin'ny fitantanana ny tanàna ny Mahajanga filoham-pirenena mbola Madagasikara ray manontolo fa ty tanàna kely ty ara tsy vitany ahoana ny ahafahany milaza fa tsy mahomby filoham-pirenena iny mbola resaka lavabe ary sujet mbola azontsika faboasina fa nalahelo ihany ny tena hoe mba mijery fitaratra ve le rangahy io sa tsy mijery fitaratra mihitsy ny olombelona tsy nalohany voaka alohany zany de mijery fitaratra azo alohany voaka teny de jerijery fitaratra kely ahoana ny tariko ao ahoana ohatran'izao fa tsy hoe tonga de mivoaka fotsiny ary tsy mijery aloha zay zavatra zay entiko ilazana aminao hoe tsisy resaka personnel satria tsy adversaire politique koa izy ny zavatra vitako tao anatin'ny enim-bolana efa taona izy fa mbola tsy vitany zao izy vao misy teo manana raha tsy haiko firy milliard amkitapo-mbola commune efa ilany nanana commune zany crépin vao vita ny fandavana karaha mampiasa ny commune ny décembre niala ny volana avril nametram-pialana fa tsy nasorona nametram-pialana zany hoe niny foka ary zay tsy mamarina hoe tsy toerako zany ny ben'ny tanàna toerana ifandimbiazana io fa
mahazo ainganako dia tsy maintsy mijery foana mia satria tanànako io rehefa lasany Antananarivo ana lasany Andafy dia mety tsy hitahitako kely fa dia mijery mandefa zavatra satria zay mahatanànako azy tsy afaka miala amin'ny tanàna Mahajanga dia efa nanana vola karaha mampiasa ao anatiny efa bolana dia zany nataoko somonga tamin'ny PDS Porto zay solata amin'izany hoe président anao ata torotoroto karaha mampiasa reo mandeha to anatin'ny 4 mois dia calculé ohatriny zany hoe zavatra efa ela zany fa tsy voandroany ary ny rafitra napetatsika Crépin no natonga atsika natonga ny commune amin'izao nanana an'izany raha tsy naverina ko any amin'ny trésor ny fandoavana ny etratrano etratany ka biraraka hatramin'izay commune io raha tsy nataonay niaraka tamin'ny Bianco ny guichet unique dia ka biraraka hatramin'izay commune io ary zany tena anao monsieur Crépin fa raha tsy miasa mafy ny impôt dia sahirana io commune fa ny vola ilay avy aty amin'ny impôt synthétique no mameno ny kitapom-bola ny commune mahatonga azy mbola miaina amin'izao fa raha ilay vola miditra mampiay ahy satria betsaka ny zavatra henoko fa tsy aharo tenentsika eto daholo zany. Miresaka fidiram-bola ny commune ianao narisaka teo ny resaka mobile banking le fampidiram-bola amin'ny telefôna reny isaky ny teny be ny tanàna rehefa mitabataba ny mpivarotra dia miteny io ny zavatra efa soniavin'ny PDS teo aloha fa za manatanteraka fotsiny tena marina mihitsy zany zany no nanao soniany io tamin'ny Banque mondiale sorako izy teny an'izay fa ay mba misy zavatra tsara nataoko tantarainy zany zany nanao soniany io fa tsy io fomba nanaovany azy amin'izao io tamin'ny fanaovan-tsoni izay ny fanarana tamin'izany dia manana safidy tanteraka ny olona na andovola espèce tia Crépin ny ofan'ilay toerako na andoa amin'ny alalan'ny mvola malalaka tanteraka raha vao mandefa n'ilay vola amin'ny mvola le olona ka tonga ny amin'ny percepteur lay izy zany hoe tokony manana poste anankiray percepteur dia tokony isy quittance avy hatrany azon'ilay mpivarotra zay no nanaovana azy fa nanaovany azy amin'izao dia niverina amin'le nanaovany anazy taloha zay natonga fanjakana nabijana azy hoe tsy mety io ataonao io dia tamin'izay hoe tambazotra ray no tsy tambazotra ray ilay izy fa anankiroa satria tsy maintsy misokatra fa avy eo moa nisy PDS hafa dia avy eo nisy anazy niova foana ilay fanarana fa tsy maintsy misokatra dia izay farany ambany no tokony raisina za moa zany tsy tonga taty amin'ny contrat fa teo amin'ny appel d'offre no farany nataoko satria zay no nafako ny asa avy eo fandimby teo ny mpitondra isan-karazany fa tao amin'ilay appel à manifestation d'intérêt moa fa tsy appel d'offre le fa appel à manifestation d'intérêt dia nipetraka mihitsy hoe tsy maintsy misy quittance aloha miaraka amin'ilay izy ary mena safidy tanteraka ilay mpivarotra na izy mandoa mivantana na izy mandoa amin'ny alalan'ny findainy dia misy quittance foana tambony izay vola rehetrarehetra zay alohany eo menimena ary zay moa ny atao hoe mitantana anjara rehetrarehetra no mandray lesona hoe mandray ihany koa ny adidy tokony raisiny manaloana an'ireny hoe ina no mesurany tokony ho raisiko rehetrarehetra zany eo anatria ny zavatra ohatran'ireny. Resaka politika tsika taonany fifidianana taona 2024 aiza ho aitsika ianao inona ny poste indray hoe mbola ilatsaka be ny tanàna ve satria sasany mieritreritra hoe te hiveriny eo izy sa ilatsaka zavatra hafa amin'ny candidature amin'ny élection hafa inona ny tena zava-misy marina satria ianao betsaka manontany ao moa izy sa tsy eo mandehandeha dia zay miteny hoe lasa kely indray mamita hiraka indray le hiraka zany eto dia hoe mandeha mitady fotoana ho an'ny radio telenaka inona ny zava-misy zany fotoana fifidiana marina zao ary efa mimakomana daholo ny rehetrarehetra hiatrika fifidianana raha ny safidiko manokana dia tsy mieritreritra ny ianao be ny tanàna zany tsony satria toerana efa nataoko io efa nanaovako zavatra maro ary mataotra ihany indraindray sao dia tsy avita mihoatra n'ilay vita ny tena teo aloha na izany na zany efa ny tsy ny tena no mandidy eo amina sehatra politika fa ny vahoaka mpiaraka amin'ny tena fa mampanao politika tena nefa ny any dia tsy misy fitaovana anankiray ahafahanao maneho ny herinao raha politika raha tsy ny fifidianana zany hoe mampanao politika dia mieritreritra ny mbola ilatsaka ho fidiana
fa ny toerana ilatsako no mbola aleo no avy no ilaza azy hoe ina no atao a rehefa mifandinika amin'ny rehetrarehetra amin'ny namana rehetrarehetra satria tsy zaharery akory no mandeha rehefa manao politika fa be da be ny eo ny antoko eo ihany keo ny mpiarabela eo daholo zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy antanina ny heviny sy jerena momba anazy loatra daholy fa eo amin'izay setra fividiana zay crépin no tiako isotomana ny sainy vahoaka majanga i fividianana io no zavatra masina indrindra omeny fanjakana ny vahoaka mba hafany manindry na manolotra fahefana amin'ny olo anankiray mahafinaritra ilay nahita ny fiakarany mpifidy tamin'ity taona ity fa tsy ampy fotsiny ilay fiakarana fa deny zao a ny mpifidy rehetrarehetra de efa tokony ho matotra ara-pisainana olona ohatra ny ahoana no fidiko raha hifidy be ny tanàna mieritreritra avy sa be ny tanàna mieritreritra ny tenany mialohan'ny fieritreretana anaka raha hifidy député mahavoasolo vavavy sa député ohatra ny ahoana raha hifidy région satria isy fividianana région isy ny fividianana chef de province isy ny fividianana zany rehetrarehetra zany fividianana andalo amitsika daholo tokony ho matomatotra kokoa zany ny mpifidy satria efa amin'ny taona 2024 tsika zao taloha tsika mety mbola marefo tsy mahafantatra akory ny valeur zany hoe fividiana zany hevitra sy ny avesatra zany fividiana zany fa efa ty amin'ny 2024 tsika dia tokony hiova ny fomba fijeritsika ny atao hoe fividianana ary tsy voambaka n'lay 15 000 francs 25 000 francs intsony sika amin'ny andro fividianana fa tokony ho matotra ary amisa visa tsara ny olona tokony fiditsika fifampitezana no tokony hipetraka amin'ny fiarahamonina tsirairay avy momba an'izay fividianana zay ary ny ray aman-dreny a de tokony hampafantatra ny zanany hoe ny fahadisoanao androany a de babenao anatin'ny 10 taona raha diso ny safidinao ny tsirambina kely ny raisinao androany satria tsy nitonga mifidy anao a dia loloavinao ao anatin'ny 10 taona na efa taona arakaraka an'izay mandalo ipetrahan'le olona fidinao eo a raha ohatra ka tsy nifidy anao malahelo ihany ny tena crépin tamin'ireo fividiana reny nahita za iny efa natoko loatra da de anao lany de tsy nandeha mifidy jereo vo efa vita moa tsy hiverena ntsony fa manana didy ny rehetrarehetra ny hifidy manana didy ihany koa ny rehetrarehetra ny andalina mialohan'ny andro fividiana zay olona marina tia no fidiana ohatra ny ahoana ina fepetra takinao faripahaizany ve ny fiarahamonina siony ve ny fomba firesany ve ny fomba fiakanjony ve zany rehetrarehetra zany de anatin'ilay safidy ifidiananao an'ilay olona zay eritreretinao fidiana ka dia mitona ny rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana fividiana zao a mba andraindraikitra marina ary teny zao inona ny tianao amin'ny olona zay manao fampelazakevitra aminao ny olona manome filao anao ve sa ny olona manome fintana aminao ahafanao mamintana inanao filao am'toy satria raha lay filao fotsiny ohatra zany a de raha pitsanao meo filao ndray fa rehefa misy fintana ianao mijana aminao mandrakizay fintana iny de anao isaky ny dinana filao de mamintana de mihinana filao entiko sary entiko fotsiny iny ahafahanareo mijery hoe mamantatra ny atokantrano any hoe masina ny fividianana ary tsy azo atao somonga izy io tsy azo atao akamona fa tena tokony ana farisendahatra tanteraka sika eo amin'ny olona zay ho fiditsika tamin'ny fotoana na PDS anao a eny fa am'izao fotoana zao ary anao efa tsy PDS fa de mandeha ny asa manahoana reny asa sosialy reny ve mbola ho hita eny anatin'ny fokotany sy ny mpiarabelona amitsika tsy maintsy misy reny crépin ary reny no manamarika fa miaina ny olona anankiray mijery ny hafa izy zay soratra masina hoe rehefa vitanao ny ao Jerosalema de makany Samaria indray ianao de aveo makany afarantany zany hoe rehefa vitanao ny ao tokantranonao de mba tokony hijery ny hafa manakaiky anao tsy afaka jany reny tamin'ity tsika tamin'ny voalohany taona tsy afaka nanao satria nisy an'le fivezivezena be da be tamin'ny fametrahana ny émetteur tamin'ny fakana azy ny ohatran'izany a fa izy fotoana zay mbola anaovantsika azy
tsy manonandro fa io moa Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetrarehetra ary amin'izay fotoana izay tsika dia ezaka hanantona indray mivoaka tsy hoe akory noho ny propagande ilay izy fa efa fataontsika hatramin'izay ary mbola ho ataontsika mandritra ny fotoana rehetra izay andalovintsika eto ambony tany dia matsiaro ny manodidina araka izay ampilatana tsy afaka nolotra ny tsy ananana ihany koa fa izay ananana ihany no atolotra ho an'ireo mpiarabelona amintsika ireo ampanisary vetivety any ho rahantsika alohan'ny antsika ny oronan-tsary anankiray amin'ny santonany ny zavabity tamin'izany fotoana zany zay ao ambadika ao amin'ny teknisianinao songantsika izy ty fa dehibe fa ny anankiray amin'izy ireny ho alefatsika pieces in my life go away with you. Forever in my mind, only you. The pieces in my life run away with you. Varina mihitsy Nazara, varina mijery le ampany amin'ny sary. Inona ny teny kely mba azonao resana mikasika ny village touristique io? Ankoatrany amin'ireo zavabita maro fa io tena hita hoe tena songadina misy ihany resaka madinidinika mikasika azy indraindray. Inona mba tianao ampitena ho an'ny vahoaka Mahajanga? Mitondra be ary nanova be ny toe-karenantsika teto Mahajanga ny fahavitany village io satria be da be ireo sehatra amin'ny fizahantany ny forona. Ny forona izy ireny no ny fitobahany ireo mpizahatany makaty Mahajanga tao aoriana ny fanaovana village touristique. Fotodrafitrasa izay niarahany commune urbaine Mahajanga nanao tamin'ny filoham-pirenena sy ny namana hafa izy ireny mba ahafana manintatra ny fahafana miaina ato anatin'ny tanàna Mahajanga. Zay le teneniko tary amin'ny voalohany hoe tokony hisy retombé. Ny projet rehetrarehetra dia tokony hisy retombé. Ny fanatsarana rehetrarehetra ataonao amin'ny tanàna dia tokony hisy retombé. Za zao dia makasitraka n'ilay fametrana an'ilay fiaramanidina eo akaikinay eo akaikitsika eo moa le izy fa manontany tena hoe inona ny retombé-n'io ho an'ny tanànan'ny Mahajanga kanefa dia antaniana vola ny tokoana satria somary efa fakofako na avion ihany izy eo katsakatsa izy eo nalaina napetaka teo dia lokoina vita tsara le izy fa inona ny retombé-ny misy ve zay raha misy arabasoa arabatsara ahoana ny fipetraka izy io eo amin'ny fiarahamonina tsy tokony hoe anelingelina na hitondra loza le izy fa mba hitondra fitoniana moa ihany koa hitondra vola ho an'ilay tanàna misy azy. Iny moa fomba fisainako izay hoe ho an'ny olona mahavita zavatra dia diraiko izy na kely na tsara na ratsy fa au moins aloha nisy fisainana nanamboatra izy ary zay ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana fa anjara no mamadika azy ho isy valeur ao amin'ny fitadiavam-bola, isy retombé amin'ny vahoaka ka tonga azy tsy ho investissement à perte zany fandaniam-bola mitondra mifatiantoka fa mba tena fandaniam-bola azahoana tombony ho an'ilay tanànan'ny Mahajanga marina le izy. Mbola misy zavatra tokony amboarina amin'izy io fa ao anatin'ny fampirisana amin'izy io ny fanjakana amin'izao fotoana izao inona fa rehefa vita ilay fampirisana rehetrarehetra amin'ilay entreprise manao azy dia mbola ho tsaratsara no io village hitantsika io fa manao négociation moa tsy moramora inona fa tsy ho ela dia ho hita izay. Misy zavatra anankiray crépin izay nandalo tao tsy haiko rehefa niteny ny village io satria misy fitaterana koa anatiny ao izay natonga resaben'olona tondrasako fanazavana kely izy raha mety ianao ny amin'ny cotisy. Cotisy amin'izao fotoana izao tsy maharaka mihitsy fena ilay ina moa fitenenatra la VIP ara zay nieritreretiko hoe lafo be feno efa misy an'ilay klasy tsotra mbola misy an'ilay klasy anankiray ihany koa izay nanaratsian'olona ny tena le izy fa raha miaino an'ity ny olona amin'izao fotoana zao dia ho lasa lavitra ny eritreriny ary teny hoe ay ve zany nisy eo i cotisy dia toy izao no fipetraka io cotisy io tonga teto monsieur Alain zay PDG mpamorona ny cotisy nitady toerana anaovana gare routière privé ho azy ahafahany mitatitra ny vahoaka Mahajanga amin'ny fomba mihajaja kokoa manaraka ny fenitra
iraisam-pirenena kokoa dia nandeha tamin'ny namana anankiray izy rehefa tonga tao amin'le namana izy dia niady varotra rehefa niady varotra le namana dia niteny le namana hoe io tsy tomaty ka homotraka plaziko eo averina koa tena zay mihitsy nalahelo ihany tamin'izay satria zavatra nasoan'le tanàna le izy a dia niresaka tamin'ny chef Fokontany abattoir Fokontany abattoir tamin'izany a efa nitady toerana anaovana maison de jeunes maison de quartier dia niteny taminazy karakory président fa misy olo ty vonona namboatra trano fa tany io tsy alafinao aminazy tandremo satria alafinareo farany fa ampanofaitsika anazy anamboarany trano nareo avy eo après 20 ans lasa nareo le trano tsy tadidiko na 20 ans na 25 le izy fa misy fepotona le zany a dia lasa ny Fokontany abattoir mety zany président tinanao assemblée générale ny vahoaka atao laba débat io zay tsy mila tanynay tsy aronjo efa aveo nandeha le izy a nandresy any le izy olona dala ve la PDG matoa izy mpanan-karena matoa izy la voaforona ohatrany hoe dia mba misaina lavidavitra kokoa ny saina olona tsy misaina ve izy ka sady anome volabe anako no azo trano zay omena olona afaka 20 taona no mbola ndofa tany mandofa tany a 2,5 millions izay raha tsy diso par mois ho an'ny Fokontany abattoir mba ohatra ny ahoana loatra ny calculany ka hiditra amina zavatra ohatran'izany izy rehefa nandeha le izy mandeha tsara ny cotisy dia gaga ihany tena amin'izao crépin fa mandeha nyresaka amin'ny communenao asa na oviana izy io na oviana fa ho avarotra amin'ny cotisy ilay trano ary anamboarana toerana hafa ho ny cotisy non ny Fokontany abattoir maison de jeunes sy terrain Paulina ka amin'izao ny efa tsisy ho an'ny tanora hoe lasa bibliothèque municipale izy fa le bibliothèque municipale tena majanga be zay mihitsy mampimenimena ny tanora amin'izao fotoana zao zay vao fitaka fa lasa tsy zay ny zava-misy raha mbola mijanona bibliothèque municipale lesy crépin mbola azoko le ferina saiko e fa hoe io trano ngeza be mihitsy no avarotra anao dia avy eo anao a mbola tsy hay avita sa tsy avita ho an'ilay tanora asa iza no tompon'izany hevitra zany tena misy marina ve zany raha tsy misy zany dia averenao ty amiko fa mandeha be zany resaka zany hoe ary tsy lay patron tsy lay tompony cotisy no mitady fa ny olona mihitsy no miteny ahoana ny eritreritra raha zao no ataotsika ovana le contrat ovana le contrat aloha foanatsika iny dia ataotsika an'izao dia misy manera tondra n'lay resaka very dia miverina tondra resaka sanatrika ny marina zany a dia loza fa raha ohatra mo tsy misy zany dia verina ty amin'ny tena itena inako aminao lay fandrosoany fizahantany tena nandrosy be lay fizahantany ary ny roborobo be le izy manitikitika ihany izy ty nadio tampotampoka aminao fa i gare routière régionale voaresaka foana izy ty tadidiko tamin'ny fotoana nanaovana ny projet dia hoe am'izay mba malalaky ny aveny amin'ny hôtel de ville hatreny Analakely iny topotika izy eo am'izao fotoana zao inona ny antony fanehoan-kevitry mibe ny tanàna raha tsy diso ako tamin'izy tamin'ny fahita lavitra dia hoe tsy neritretra lavitra betsaka loatra ho le olona efa neritretritra hoe anangana kiosque amin'le toerana satria nomeny zay mpitandana tamin'izany fotoana zao fa tsisy tsony izy ny lalana idiran'ny tomobile ao dia najanona aloha zay mifanehoan-keviny tamin'izay fotoana zay iny anazy iny fanehoan-kevitra ao anazy iny a mety marina zany mety tsy marina anjarany no manamarina sy tsy manamarina azy fa lay fanehoan-kevitra ny teneny hoe tsy neritretra lavitra ny hany no hitondrasako fanampazavana kely satria ny gare routière régionale tao anatina fahasahiranana ary mbola ao anatina fahasahiranana vahoaka amin'izao crépin tsy fidiny ny mandeha lavitra fa raha mbola misy safady raha mbola misy toerana ianao afahanao manao an'izy akaikikay kokoa dia ataonao eo le izy mba hatonga ny olona tsy ho lany vola indray andeha amin'ny toerana lavitra zay misy an'le izy iny ao Antananarivo efa tsy fidiny satria tsisy toerana ahafahana manao azy tsony fa tsika mbola nisy sombon-tany kely zay ahafahana manao azy afaka eny taona fito taona tsy mifametra mety hafa kokoa indray ny fisehoan'ny fiainana amin'izany a iny a anjarany tsirairay avy satria rehefa mitantana ny olona dia anjara ny manapa-kevitra aminy a fa tsy nampiasaina marina izy io efa vita izy io efa natao réception provisoire izy io ary tena efa vita daholo ny rehetrarehetra teo a najanona izy io a samy ho tsarainy tantara avokeo a ny mpitantana rehetrarehetra mandritra ny fotoana hitantanany
misy ampantsary ty nalain'ny mpanao gazety teny an-dalana teny mikasika ny RTN izy ty sy mikasika anao manokana hoenotsika vetivety ary mijery RTN? Mijery mihitsy ka, mijery. Olo hitaka amin'ny teny efa mpatahana amin'ny RTN hoe hanao famelabelaran-kevitra mahakasika ny tanànan'ny Mahajanga ny atale général RTN raha rivotra. Hitako efa hitako mihitsy raha tamimaly ana hitany Monsieur Dady. Ahoana ny fahafantarinao an'izany Monsieur Dady? Lehilahy mihetsikehtsika afaka zany afaka mba hieritrretina hoe ampandroso tanàna zany. Fantatrao ve Dady ary? Fantatro ka. Direkteran'ny RTN. Tena manaraka loatra mihitsy. Manaraka ny fandarana amin'ny RTN mihitsy zao ka. Mihitsy zao ka. Le olona tena tompony zany ny PDG zany tena fantako e. Le olona tena tompony Andriamatoa Dady. I fa PDS teo izy taloha. Le fomba fitantanana aloha hita naomby any satria maro ny zavatra nisy. Ohatra ny ataontsika zao tamin'ny fitondran'ny Monsieur Dady zao tamin'izy PDS nazonany le raha le bit soccer ary amin'ny village. Fantako ka, fantako. Amin'ny valora sasany amin'ny RTN ny any latsinainy zany. Le io ma zany izay boko zao karaha vahoaka foana koa. Zay zany le resaka fandrosoana foana zany ro zavatra lehibe zany. Za zany mba miangavy le namako jiaby surtout zany le tsika tanora mba hijery RTN zany niany satria ma Zoko Dady ma efa PDS teo ary aza adintsika zany fa le tsika Majunga zany taminazy no nahazoantsika le resaka beach soccer fanamboarana ny village ka ngamba matoa le resaka ny androany amin'ny télé zany mety misy zava-baovao ankoatran'izay koa zany. Ianao ve manaraka RTN neny an-trano? Ewa manaraka RTN zaho an-trano rehefa zaho vao foalohany mandeha miasa iny. Ino mba fandarana tianao amin'ny RTN? Fandarana tiako amin'ny RTN vao maraina dia le manome le disti horoscope iny. Taloha Mokhtar tsy Dady. Fahaizako an'i Dady le izy le présidentny amin'ny fikambanana. Nandritra an'iny le hitako akaiky aloha fa zaho tsy dia mpaharaka resaka politika loatra. Izy rehefa misy marary, ny olona akaikaiky azy izy mamonjy, manome fanampiana, raha misy ny fahoriana, manome tomobile, vilany, andesin'olona mandevina. Tena mijery mihitsy vaovao. Fa satria ny vaovao anazy maro. Mahita vaovao tsara izy misongadina tsara. Tompon'ny RTN ve tsy Dady? Eo fandarana momba ninako to moa izy iny. Ohatra misy fandarana ohatran'ny Dady zay ny hitako fa tsy haiko fakafakana momba ny Dady nga. Tsy haiko aloha zay zavatra misy eo fa eo mahita anazy inona zany le zavatra tena andrasana aminazy. Raha Dady aloha teto Mahajanga ohatsa nanao tsara ihany satria nahita zavatra tsara zany navelan'ny Dady e. Nanatsara tana zaridaina rehetrareo. Maro ny zavatra vitany e. Mpanaraka ny RTN ka na amin'ny karokaro marandray na amin'ny vaovao mantsana mpanaraka ny RTN. Hoana manokana fantatrao hoe ny fisian'ilay émission spéciale ariva dia inona? Efa tena miandry ny mifatratra mihitsy zao hoe inona zava-dehibe ho resahanao amin'ny fampandrosoana izay saika nentiny teto Mahajanga ka izy moa zany iny vokatra dia izy moa zany zao miezaka hipody anarina an'izay le fampandrosoana saika nentiny izay satria teo andalana mihitsy ny fanamboarana an'ity lalana ny Marivato laboratoire aty ka rehefa tsy teo izy dia nagagana fa tsy vita le lalana ka zany hoe manantena ny iverenan'ny PDS Dady zany zay mba vitany lalana Marivato laboratoire aty fa kely fotsiny lalana vitany teo dia tapitra amin'ny fotoanan'ny asany dia zay zany mba angatana anazy mba iverenan'ny Monsieur Dady eo amin'ny fitondrana mba vitany lalana Marivato laboratoire indray. Jery RTN za Monsieur Dady nahatsiarovako anazy aloha tsy izy niasa tary amin'ny voaria aloha no nahaizako anazy dia izy nanomena ity place ity iny varotanay ito maro be aloha ny andrasanay aminy ohatra fotsiny zao ny placenay ity zao 9 teo ny hofany ity zao lasa ray alina isam-bolana dia nitadiavanay mba ohatraohatran'izay taloha izay foana hoe 5,000 any na mba 9,000 satria ny tsena zao tsy mandeha mihitsy. Iny ary feo mivahoaka reny inona ny azonao ambara? Mampihetsi-po le izy crépin, mampihetsi-po satria
ka mahafinaritra rehefa mba mahita ny tsara nataony tena ny olona ny riariana dia mba tsara trano no ataony ny tena ho an'ny olona miarabelona amin'ny tena. Taoriana fividianana dia nisaotra an'Andriamanitra rehefa tsy lany krepin satria na tsy ary tena hoe afaka vesatra. Adiniko ny vadiko, adiniko ny zanako fa dia nanompo ny vahoaka mahajanga ary niezaka ny anome izay tsara indrindra avy ety amiko an'ilay vahoaka. Olombelona moa ny tena tsy alana ratsy dia izay kely tratra no natao tamin'ireny fotoana ireny. Amin'izao fotoana izao mahatsiaro hoe mbola manana didy amin'ny fikarakarana ny mpiarabelona, amin'ny fikarakarana ny manodidina, amin'ny fandraisana andraikitra bebe kokoa eo amin'ny setra politika ary anome izay mbola tsara tsy vitantena ho an'izay vahoaka izay. Anatrehan' izany rehetrarehetra zany dia misy fotoana izay nomaniko rekipin nomanitsika amin'ny Pentecote avy zao dia fiarahana mifaly izy eo, fiarahantsika rehetrarehetra izay mpakafy ny RTN, mpakafy any Dady manokana ho ataontsika amin'ny toerana izay ho alefantsika eo amin'ny tele eo ihany fa fotoana ihany koa izay iarahako mihera aminareo, iarahako aminareo hoe inona marina no eritreretinareo ho ataontsika amin'ny ho avy. Araka ny voambarako teo hoe tsy manderery akoho za fa misy havana be da be, misy rahalahy be da be, misy zoky, misy zandry izay matoky ana natoky anako hatramin'izay eo amin'ny fitantanana tanàna Mahajanga ka ny fanapa-kevitra rehetra izay ho raisiko dia fampiarahana amin'izy ireny. Amboaritsika kely ny fomba fidirana amin'izy io, hisy invitation apetraka antsika ato amin'ny RTN ka izay olona rehetrarehetra maka an'izany invitation zany no tafiditra amin'ilay toerana. Tsy vidina fa bojo fa ilay invitation no entinao ahafahanao miditra amin'ilay toerana izay eritreretintsika iaraha-mifaly. Oferatsika ihany ilay toerana mba ahafahantsika mifampiresaka kokoa, mifanakaiky kokoa dia misy fanasana hatrany amin'ny 3:00 any hoany no ataontsika. Fa ho alaina aty amin'ny RTN izy io afaka 10 andro eo dia ho vonona ilay izy dia izay 3:00 voalohany mahazo ny fanasana io zany no mamonjy ilay lanonana kely sy ihany koa fampiresadresaka mivantana isika ao anatin'izay zavatra izay ametraka ny fomba fiasa sy ny fomba fijeritsika amin'ny ankapobeny no avy politika ny Dady. Raha tsy manakavaratra io alovoaka Mahajanga dia ho taperitsika ny fiarahana satria fa adiny ray mahery be zay ny resadresaka teto inoko fa mbola betsaka ny resaka raha niaraka amin'izany Andriamatoa Dady zany tsika eto amin'ny fahitalavitra fa dia inoko fa iresaka amintsika bebe kokoa izy any amin'ny fiolana amin'ny Pentecote amin'izay toerana izay ho hitatsika eto amin'ny fahitalavitra zay fa dia afatra ary ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Kokoa kely ho an'ny Taty eo Tanimasaja, Taty eo tsy adino anao fa sasahirina kely le zanakao dia tsy tafandalo. Mampahery ireo namana rehetrarehetra izay niaraka tatramin'izay ny politika misy fotoana misonitra, misy fotoana midina, misy fotoana sarotra, misy fotoana milamina aza atao makivy ireny. Fa ny tanjona antsika hatramin'izay dia le hoe ampandroso ny tanànan'ny Mahajanga, ampandroso ny manodidididina antsika, ny manodidina antsika rehetrarehetra izay no tokony bana indrindra amin'ny saintsika. Ho an'ireo rehetra izay tafotoana tamin'ny fihetsika na vava izany na fihetsika nataoko nandritra ny fotoana naovako politika dia mangata-pamelana aminareo satria izay no nahatanora tamin'izany fotoana izany. Aza ataonareo sakana tsy ahafahantsika miara-miasa, aza ataonareo sakana tsy ahafahantsika miara-mandroso, aza ataonareo sakana tsy ahafahantsika mijery lavidavitra kokoa izay asoa ny tanànantsika ireny. Fa andao hiverina isika hiaraka, andao tsika hiaraka hijery, andao tsika hiaraka hanapaka ary hiaraka hifampitantana hijery izay asoany ity tanànantsika ity satria ity no natokan'ilay nahary hiarahantsika monina koa manana didy tokoa tsika raha manana didy ny anasoa izany tanàna izany. Mirary koa tsika raha mirary krepin ny tsy sarahan'olona amin'ny RTN ary mirary koa tsika raha mirary ny mba ela velona ny titele hanytokana trandraka ny faritra rehetra ity
ary miresaka ny zava-misy marina eto amin'ny tanàna ny Mahajanga. Tapitra ny fandarana tokolasy tokovavy mankasitraka anao nanaiky nasaina tamin'ity fandarana amin'olona ty tamin'ity androany ty marina ihany Andriamatoa Herniena Tia Solofomanga filohan'ny délégation manokana teo anivon'ny tanàna Mahajanga vahiny ary filoha tale général ny radio Telenaka eto Mahajanga makasitraka Crépin ary makasitraka andro rehetra zay nanaraka fandarana sodra ny tompoko veloma tompoko